Majorelle, mon espace bien-être. Canalsat, Majorelle, Shopstyle, Sous Tendance vous présente un nouveau look avec Stéphania et Mure. Andrianantenana Anja Iany, 7 taona, mipetraka ny fiadanana ary mbola mpianatra ny tovavy. Mirefy 2 metatra sy 12 Iany ary milanja 350 kilao. Iany izany no hiatrika ny fanovana ny endrika amam-bika voalohany atao anatin'ny fandaharana un nouveau look avec Stéphania et Mure. Style anakanjo tianay hita aminazy tonga dia hoe style féminine be fotsiny ohatran'ny Stéphania. Oui, Miura. On peut entrer? Oui, bien sûr. J'ai quelqu'un pour toi. Alors je te présente, voici Yanni, c'est notre première candidate pour notre jeu un nouveau look avec toi et moi bien sûr. Yanni, voici Stéphania. Plaisir pour moi aussi. Bienvenue dans la grande famille de ma TV. Alors, Yanni, qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi tu veux changer ton look? Antony anivako ny look dia mba te hitovy amin'ny vehivavy rehetrarehetra zany, tsy hoe manaraka mody be fa mba miovaova amin'ny mahazatra fotsiny. Ohatrany ahoana ny fahitany Yanni an'izay hoe miovaova amin'ny mahazatra? Ohatrany ahoana ilay mahazatra ny Yanni? Hoe miala amin'ny tennis dia pataloha jean dia t-shirt satria matetika tena isan'andro mitsanga zay foana ataoko. Donc ça, c'est ton style sportif? Oh oui. Ah, ok, ça c'est très important pour comprendre le vrai changement. Deuxième question, je veux savoir qu'est-ce que tu aimes de toi et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Le point fort de Yanni, qu'est-ce que c'est? Et les points faibles? Le point fort quoi, dia ny ambany somary tiako kokoa par rapport amin'ny ambony. Zany hoe tsy dia tiako zany ilay ambony dia volo kokoa somary tsy dia tiako fa maniry lava vola dia isaka lava ilay tsy dia tapaka foana. Alors, tu sais que c'est une émission où nous devons changer les looks. Donc, peut-être qu'avec une attente analyse, peut-être que moi et notre équipe, nous devons couper les cheveux. Mais tu es prête pour faire ça ou tu n'es pas prête? Ok, je suis prête. Parce que je pense que tu as un visage très fantastique. Parce qu'avoir les cheveux courts, des fois, signifie avoir grand caractère. Ohatrany ahoana ny tokony hitondrana ihany volo hatreto aloha fa mbola ho antanitsika ihany ireo efa hitanay zany fa somary matatahotra Yanni hoe hotapahana ary be voloko fa anatin'le fiarahantsika daholo zany rehetrarehetra zany. Alors je veux répéter à tous notre téléspectateurs que le vrai changement n'est pas dehors mais doit être surtout dedans. Araka ny teny Stéphania teo zany dia izay no tianay avotra ao anatin'ity fandarana ity tsy hoe ny endrika ivelan'ny ilay olona miaraka aminay ihany no tianay hovaina ao anatin'ilay fanovana endrika sy ny firafitry ny vatana mihitsy moa fa fiovana avy any anaty mihitsy koa no takinay mba ho avoakan'izy ireo ahafahany indrindra mitondra anazy mankany amin'izay fiovana izay. Petite leçon de morphologie avec Madame Stéphania. Alors, il y a 3 différentes typologies de femmes. Il y a la femme à pomme, il y a la femme à banane
il y a la femme à poire. La femme à pomme, c'est la femme un peu plus ronde à haut, mais aussi en bas. Il y a la femme de morphologie à banane. Elle a grande chance parce qu'elle est très mince, donc elle n'est pas problème de vêtements. Elle est très mince à haut, mais aussi en bas. Et la dernière femme, c'est la femme à poire. Elle est très mince à haut, mais de jolies formes en bas. Pour notre concurrente, elle, c'est une femme de morphologie à poire. Donc, signifie que notre concurrente Yanni, elle est très mince à haut, mais il y a des jolies formes en bas. Izay firafitry ny vatany any izay dia ity no akanjo voalohany izay natolotra azy. Robe dentelle miloko mavo misy tsipitsipika mangamanga ny eny ambany, miampy kiraro anankiray somary misy talon kely ary miampy ity poketra maintimainty ity nampiana collier miloko maro isan-karazany dia nampivoaka tsara izay morphologiany Yanni izay. Ireto kosa indray ny akanjo faharoa izay natolotra ho an'ny Yanni. Slim bleu marine anankiray miampy top imprimé nampiarahana tamin'ny 2000 grena. Miampy bandoulière bleu marine sy collier anankiray miloko marron sy doré. Rehefa avy nanao ny fanandramana maromaro ary izahay niaraka tamin'ny Yanni dia hoentinay amin'izay izy andeha hoeny amin'ny Majorelle Ambatonakanga anatanteraka ny fanovana ny taovolo sy ny tarehy. Avy hatrany moa dia niroso tato amin'ny efitra fandraisana izay ahafahana manatanteraka ny soins du visage miaraka amin'ny Madame Lanto. Ary fomba tokoa moa ny fitaovana izay ampiasaina ato amin'ny Majorelle natao niresaka niaraka tamin'ny Yanni dia raikitra izao vonina tsara hiatrika ny soins du visage. Tsy maintsy apetraka moa ny fanontaniana maromaro mba ahafahana mahafantatra misimisy kokoa ny toetoetry ny tarehiny Yanni ahafahana ihany koa misafidy ireo produits izay tokony ampiasaina ao anatin'ny fanatanterahana izay soins izay. Atomboka amin'izay ny asa ary dia manasa antsika hankafy ny fotoana rehetra miaraka amin'ny Yanni. J'ai compris, je ne comprends pas bien le malgache, mais j'ai compris que vous allez travailler à l'extérieur pour ouvrir les yeux. Ok, ça va. Tu es prêt? Vous allez. Somary marary ihany ny fanaovana épilation amin'ny alalan'ny tony fil itony, saingy rehefa teo tsara tarehy dia tsy maintsy miaritra kely e. Arahana tsikitsiky any aloha izy ity na dia marary ary e.
Anisan'ny dingana tsy maintsy lalovana moa ny fanantanterahana ny gommage toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Rehefa vita moa ny gommage dia tsy maintsy mandalo sous vapeur mandritra ny 10 minitra eo. Rehefa vita moa izay dingana iray izay dia miroso avy hatrany amin'ny dingana manaraka ny fanantanterahana ny extraction ana comedon. Rehefa vita indray moa izay dingana iray izay dia miroso indray isika amin'ny fanadiovana ny port izay nosokafana teo. Cautérisation moa tena anaran'izay izay atao amin'ny alalan'ity haute fréquence ity. Efa madiva ifarana ny fikarakarana ny tarehany an'isy saingy mialohan'izay dia tsy maintsy misy ny fanantanterahana ny masque araka izao hitantsika amin'ny sary izao.
Nakafy farany any teto satria dia manapetra tokoa ny zavatra rehetra ho antanitsika ary lanto izay nandray teo anazava amintsika fohifohy ihany dingana rehetra izay no lalovany any tao anatin'izay fanatanterahana ny soin du visage izay. Voalohany indrindra ny type de peau any any dia peau mixte izany hoe ty zone tiany anazy mangirana dia ny sisiny normal ihany. Dia iany misy bouton taloha dia misy tache de bouton izy. Dia ny soin nataontsika teo soin initial purifiant izany hoe manala ny excès de sébum misy amin'ny hoditra iany dia nafangaroko gamme unifiant ihany ilay izy izany hoe manala ny mamparitaka an'ilay tache de bouton amin'ny hodiny. Dia nampiasa ny gel pureté, lotion pure, grain de jeunesse, ny gommage dia masque initial purifiant nampiasaina matsisy daholo ny produit nampiasaina. Rehefa avy nanatanteraka ny soin tamin'ny tarehy moa izany any teo izay nikarakarain'ny lanto avy atao amin'izareo équipe-ny Majorelle ho antaniko vetivety hoe nanahoana izay fotoana fohy tao anatin'izay moment de détente izay any. Te-hijery vokalina izy hoe ohatry ny ahoana ilay izy fa mbola tsy mahita tenenina aloha za. Mbola tsy mahita tenenina hono izy te hanontany anazy mafy hoe ohatry ny ahoana ilay fomba fandraisana teo tao anatin'ilay fotoana fohy nanatanterahana an'izay soin izay nahazo aina ve ianao? Mahafinaritra be dia mampahazo aina be mihitsy ilay izy. Izay moa izany dia nitsiriritra fotsiny tao anatin'izay mba teo atao koa izay nefa androany aloha dia ianiny miaraka amintsika amin'izao fotoana izao dia hiditra ao amin'ny fikarakarana ny volo indray ary aloha sika hojerentsika amin'izay hoe ohatry ny ahoana no hanaovandry zareo an'izay volony an'izay. Misy faniriana manokana ve tianao atao amin'ny volonao? Ie, manana faniriana mba ho alaviana fa tsy tapahana. Hitantsika eo ary izay rehefa avy eo maniry no lava volony izy fa hitantsika eo izay fiovan'izay rehefa avy eo ndao ary. Alors Yanni, le grand jour c'est arrivé. Maintenant nous allons changer ton look. On te laisse dans le main des grands professionnels, l'équipe des Majorelle. Maintenant je donne un bisou à la vieille Yanni pour rencontrer plus tard la beautiful Yanni. Tu es prête? Alors nous allons ensemble. Hier izay nilazainy Stéphania zay dia ho apetraka eo ampelantanan'ireo équipe-ny Majorelle moa izay fantatsika hoe mantsianana tokoa eo amin'izay sehatry ny taovolo sy ny tarehy izay iany ho aterinay ato izy dia iaraka ho jerentsika eo rehefa avy eo ohatra ny ahoana raha ny fiovana hoentin'ny zareo ho an'ny Yanni. Bonjour Yanni, bienvenue chez Majorelle. Je m'appelle Catherine, je suis le spa manager en fait à Majorelle. Et je voudrais quand même présenter un petit peu notre espace, qui est avant tout un espace de bien-être, de détente, également de beauté, puisqu'il regroupe les métiers de l'esthétique, de la coiffure et également du bien-être et du sport, puisque nous avons également une salle de fitness et de sport. Donc nous allons passer aujourd'hui un long moment ensemble. Qui j'espère à la fin donneront tous les résultats souhaités et désirés. Il va y avoir plusieurs étapes, comme celle du visage également, le soin du visage, parce que la mise en beauté commence aussi par le teint, par les épilations, ensuite par les cheveux et par les mains. Donc il va y avoir plusieurs étapes et nous allons commencer par la première, celle de la coloration. Eny tokoa arak'izay nolazainy Madame Catherine izay dia iroso indray isika izao midingana faharoa ny fanovana ny taovolony any sy ny fanaovana ihany koa ny manicure miaraka amin'ny maquillage izay ho tanterahana miaraka amin'ny équipe-ny Majorelle. Avy hatrany aloha dia ny kopy no hitondrantsika ny asa voalohany dia ndao indray ary aloha isika hiara hitaintaina miaraka amin'ny any hoe hatraiza ary ny mety hanafoezana ity volo ity e.
tsy nahita fitaratra mihitsy moa iany hatreto aloha ka dia niaina tao anatin'izay fitaintainana izay nandritra ny fotoana maharitraritra. Efa tsy nitsikitsony mihitsy anina araka taminay fa natahotra loatra izy hoe hatraiza ary izany anapahanareo voloko izany. Mandeha ihany moa ny fikarakarana ny volo no avy hatrany dia mandray ihany koa i Madame Tarance anatanteraka ny manicure amin'izay koa mba haverivery dia any e. Nomen'ireo ekipany Majorelle fahafaham-po tanteraka moa ihany tao anatin'izao fikarakarana izay natao tamin'ny tanana izao.
hitondra fiovana moa tena tanjona atao anatin'ity fandarana ity ka dia nodinina indray teto hoe inona ary no loko entintsika ho amin'ny volony any. Efa hita moa izay loko mifanaraka amin'ny volony any izay dia iroso avy hatrany indray isika anatanteraka ny azy miaraka amin'ny Madame Olive. Efa hifarana indray moa ny fikarakarana ny tanana izay noentiny taransa tamin'ny any teo dia ho antanintsika avy hatrany izy hoe inona avy ireo fikarakarana izay noentiny teo. Nanao manicure teo dia nanao modèle atsika dia natolokotsika tamin'ny image-nany koa mena zany ko zany atao maka forme dia forme nataontsika teo forme carré dia zany ny côté dia appuyer eo ny tromper ny bomana dia appuyer sina chaîne cuticule là zany ny ramolira ny cuticule zany dia natoa nanana ny cuticule là dia natao gommage dia banana sina dia appuyer atao massage ny tanantsika dia nanositra ny base de protection zany dia appuyer ny vernis rose mitsika dia ny top coat zay zany ny développement manicure nataontsika teo. Ma beauté, mon bien-être, mon espace. Majorelle, mon espace bien-être. Mitohy hatrany moa ny fitondrana ny loko izay noentiny Olive eto amin'ny volony Iany. Mbola tsisy mampantatra hoe ivoaka ohatrany ahoana ary izao taovolony Iany izao.
Nandritra ny fotoana maharitraritra moa iany no mitaintaina niaraka taminay sy ireo ekipan'ny Majorel saingy vita ihany ilay kopia sy ilay coloration izay natao tamin'ny volo iany. Rehefa vita moa ny coloration dia tsy maintsy misy ny soin izay hoentina ho an'ny volo ihany ka dia ielina indray no hiaraka amintsika mitondra izay soin après coloration izay. Azavao kely aminay indray aloha i Madame Elina hoe ohatrany ahoana ny fandehan'izay soin après coloration izay. Ato amin'ny Institut Kerastase Majorel tsika Mbatonakamy ny zavatra natao teo zany dia rituel Kerastase, rituel soin des tongs ny anarany, composé d'un bain le izy des soins de texturisant. Nampiasa bain miroir numéro 2 tsika teo satria nanao coloration izy mba hitazona le couleur zany sady manome brillance en même temps. Nampiasa masque intense tsika teo satria ny volo somary maina dia mba nouriran'le volo izy satria somary maimaina ny tahon'le volo. Coucou ma chérie, je suis ici avec toi. Alors nous allons ensemble faire les bouches. C'est une surprise. Regarde par le miroir. Voilà. Iroso amin'ny fanatanterahana ny brochine amin'izay ary sika izao miaraka amin'ny Olive ahafahana mitondra ho antsika izay coiffage final no safidiany ho an'ny Iany.
mandray ny any zany izay atao majorel mba hanova endrika azy. Relukin moa no tenenana anazy. Natomboka tamin'ny coupe zany le izy a, dia safidiany io coupe io mba nitarehan'ny any zany somary kelikely, dia mba ame valeur an'le tarehany tsy hampisy volume an'le volony, dia safidiana io coupe basina carré fa somary nyefilena le izy. Nitapahana maina koa ny volony satria par rapport am'le volony somary frisé ny volony dia somary sarotsarotra, tapahana lena dia safidiana koa le teknika anankiray hoe volomaina no nanapahana ny volony. Dia vita ny coupe dia niditra tamin'ny coloration Majorel 834 no nanaovana ny coloration. En fait tsy tena coloration moa zany fa mèche mba hampame reflet miel le volony, dia nisafidiana io couleur io miéclaircirany le volony sady manome éclat antarehany koa amin'izay. Dia nisafidiana koa ny coiffage ny avy eo le coiffé décoiffé io mba hanome valeur ny tarehany sy hampisy volume ny volony. Moko tendance le coupe carré filé amin'izao. Eny ary ndao jerentsika amin'izay hoe ohatrany ahoana indray ny maquillage izay hoentin'ny lanto izay mety hifanaraka amin'izao coiffage ny any izao. Efa manomboka maka endrika vaovao mihitsy ny any izany e. Tanteraka ary moa zany ny asa izay noentin'ireo ekipany Majorel ho any any tao anatin'izay fanovana ny endrika izay. Hitantsika arak'izao fa tena niova tanteraka mihitsy moa iany tao anatin'izay relokina izay. Hitondra fanazavana vetivety amintsika aloha ilanto mahakasika ilay choix na maquillage izay notanterahany tamin'ny tarehany any teo. Nataonay somary naturel maquillage ny any
androany mba ampivoaka tsara kokoa ny volony dia nisolignenay kokoa ny molotra mba ampivoaka ny endriky ny tarehany. Nandritra izay fotoana rehetra izay moa dia efa sasany andro ny ahitany any ireo fianakaviana no sady ny andrandra fiovana tanteraka ho azy ihany koa. Miova amin'ny endrika teo. Nieritreretiko sao tonga dia hoe miova be ohatry hoe lasa lava volo, nanao jupe, lasa vehivavy tsara mihitsy. Je suis contente. Mieux aussi. Merci Merci à toi. Alors, j'aime les cheveux, hein, mais des parents. Et je pense que ça, c'est ton style. Oh oui. Waouh. Alors Yannick, ça c'est notre cadeau parce que tu as participé à le nouvel look avec Miura et Stéphania. Je pense et j'espère que tu es très contente. Nous avons travaillé d'abord avec le grand cœur, avec de grandes émotions, parce que la chose la plus importante, que toi, tu dois être très contente aujourd'hui. Oui, je suis contente. Arak'izay natenen'i Stéphania teo izay izao zavatra rehetra hitany amin'izao zany dia fanomezana omenay ho any avaty amin'ny ekipa Madelinas izay Stéphania ihany koa moa zany satria nanaiky miaraka taminay tao anatin'izay jeu izay hoe nouveau look avec Stéphania Mura izao zany look no omenay any Yanni dia fahabe izay manome izy manao. Pour présenter kely aminareo zany izy ny mamako dia tante dia c'est ma sœur. Merci Miura, merci Stéphania et surtout Madeleine. Canalsat, Majorelle, Shopstyle, Sous Tendance vous ont présenté un nouveau look avec Stéphania et Miura.